Ry ava-malala tafahoana indray isika ankehitriny anaraka izao fampairezana manokana izao. Asaiko ianao mba anaraka indray ity fampairezana foy izay iarahantsika eto ity. Mahafinaritra ny fotoana izy-ionantsika. Hoy ny tenin'Andriamanitra izay mahazatra antsika ary matetika efa fiteny manao hoe eto amin'izao tontolo izao no ahitanareo fahoriana. Indraindray dia kivitsika, indraindray dia ketraka isika mieritreritra ny zavatra mitranga eto amin'ity fiainana ity. Ohatra ny izay atao rehetra raha tsy ahitana fifaliana, ao ny zavatra mahakisitana, ao mahasorena, misy ny fahoriana ary indraindray mba misy fifaliana fa mandalo sy mielona ihany. Dia izany ny efa voalazan'ny tenin'Andriamanitra fa eto amin'izao tontolo izao no ahitana fahoriana. Mety mandalo fahoriana ve ianao? Mety mandalo fijaliana ve ianao? Mety namoy havana akaiky anao dia akaiky anao indrindra, mety tonga ny alahelo, tonga ny ranomaso, rariny dia rariny tokoa izany. Kanefa hoy Kristy, izao no voalazan'ny tenin'Andriamanitra. Izaho efa naharesy izao tontolo izao. Kristy dia efa nandresy ny fahoriana, fijaliana efa nandalovan'i Kristy izany. Ary izay no nahatonga Kristy ny teny manao hoe andeha amboatra fitoerana ho anareo aho, dia ho avy indray ka handray anareo any amiko. Tsy maintsy niala teto Kristy ary nakany an-danitra hanomana ilay atao hoe fiainana mandrakizay. Tsisy alahelo, tsisy fanaitainana, tsisy fahafatesana. Hoy ny bokin'ny Apokalipsy, mba tianao ve zany? Mba te hiaina amin'izany ve ianao? Azon'Andriamanitra soloina an'izany ny fiainana eto amin'ity tany ity. Tsy afa-po eto amin'ity tany ity ianao, fa misy toerana mahafa-po izay manin'Andriamanitra ho anao. Hoy ny Apokalipsy 2:20, ny andininy 7 manao hoe ary tsy mba hiditra ao mihitsy izay tsy masina. Misy toerana izay ny manin'Andriamanitra izay anjakan'ny fiadanana, anjakan'ny fiainana, io le antsoina hoe fiainana mandrakizay. Tsisy fahoriana, tsisy fahafatesana. Izany ny atolotr'Andriamanitra ho anao. Ary maimaim-poana izany toerana izany. Kanefa ny zavatra mitranga dia izao, tsy mba hiditra ao mihitsy izay tsy masina. Fanontaniana mipetraka ary dia ny hoe ahoana ary no ahatonga ny olona anankiray mba ho masina? Za mino aho fa mba te ho masina ianao ary mba te hiditra amin'izany toerana izany ihany koa, ka hiala amin'izao fahoriana sy geja mahazo antsika izao. Andao jerentsika kely ny Apokalipsy 2:12, aloha ny 2:20 no vaky antsika, dia eo amin'ny andininy 12. Io no vahaolana izay men'Andriamanitra antsika mba hahatonga antsika ho masina. Tsy hoe miandry rehefa maty ianao zany vao hoe masina, na hoe raha oviana vao masina, fa ity no tsy ambaratelo mba hahatonga antsika ho masina. Sy le hoy ny tenin'Andriamanitra manao hoe tsy hiditra any mihitsy any amin'ilay fiainana mandrakizay izay tsy masina. Izao ny voalazan'ny tenin'Andriamanitra: indro ny faharetan'ny olona masina dia izay mitandrina ny didin'Andriamanitra sy ny finoana an Jesosy. Izany tsotra ihany ry ava-malala, ny ahatonga anao handova fiainana mandrakizay dia ny ahatonga anao ho masina. Dia izao ny hamasina antsika zavatra anankiroa ihany. Ny voalohany dia izao, mitandrina ny didin'Andriamanitra, ary ny faharoa dia manana finoana an Jesosy. Afaka ny ho masina ianao. Andao hitandrina ny didin'Andriamanitra dia afaka ho masina ianao. Andeo anafinoana an Jesosy, ireo anankiroa ireo zany ny tsy ambaratelo. Ka ny firariako dia ahatonga anao mba ho mpitandrina ny didin'Andriamanitra. Folo ny isan'ny didin'Andriamanitra, aza adino. Fa na dia tandremana aza ny sivy, ny anankiray tsy tandremana, dia ozy ny tenin'Andriamanitra manao hoe raha diso amin'ny ray aloha dia meloko amin'izy rehetra. Ka dia izao noho ny fahasoavan'Andriamanitra no hitandremantsika ny didy, fa tsy voatandrina antsika io, fa izay le ananantsika an Jesosy. Ka ny firariako androany dia handova fiainana mandrakizay ianao ary hiova ny fiainantsika. Ka raha ho avy Kristy any amin'ny lanitra dia izao zasy ianao dia anana an'izany fiainana mandrakizay izany, satria izao olona masina zasy ianao, mitandrina ny didin'Andriamanitra sy ny finoana an Jesosy. Raha mba tianao no anisan'ny olona masina izay hovonjena, dia andao mba hiaraka anondrika ny lohantsika hivavaka isika. Ray masonao misaotra anao zahay, satria afaka miantso inaranao. Te olona masina izahay mba hiala amin'izao fiainana ratsy eto amin'ity tany ity izao, handova fiainana mandrakizay. Mitahy anay tsirairay avy, mitahy ny sambatan'olona ary mitahy izay manaraka izay fandahana izao, mba ho tonga olo masina izy ireo amin'ny alalan'ny fitandremana ny didinao sy ny finoana an Jesosy. Dia misaotra anao Jesosy malalo.
Amen.